fifalian'ny zanak'Andriamanitra ary lasarbavy dia tsy tokony hiankina amin'ny vola, tsy tokony hiankina amin'ny arena, tsy hoe navita trano ianao dia afaka mifaly, tsy hoe nisolotra ny karamanao dia afaka mifaly, tsy hoe ho any an-dafy ianao dia afaka mifaly, fa na tsy manam-bola ary ianao na ny ariary dia afaka mifaly ianao satria Jesosy efa ao anatinao. Na tsy mbola azo nandray valim-bavaka ary ianao dia afaka mifaly ianao satria Jesosy efa ao anatinao. Ny olona manana fifaliana eo amin'ny fiainana dia manana force, manana hery entina miatsika amin'ny fiainana, satria ny fifaliana dia hery anankiray ahafahanao mandresy ny fahavalonao. Ny fifaliana dia hery anankiray ahafahanao mandresy ny aretiny. Ny fifaliana dia hery anankiray ahafahanao mandresy ny olana. Ny fifaliana dia hery anankiray ahafahanao mandresy ny zavatra sarotra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Amen. Ny fifalianao aza apetraka any amin'ny futur, fa ny fifalianao apetraka ao amin'ny présent androany. Reo zavatra anankifito tokony hampahomby anao amin'ity taona 2020. Amen. Zavatra anankifito lehibe, principe an'Andriamanitra atonga anao ahomby amin'ity taona ity, satria tsy misy tsy maniry ny ahombo zany. Ny mpitoroteny toko fafito andininy favalo dia zao ny vakiny, manao hoe tsara ny hafaran'ny raharaha no ny andohany, tsara ny hafaran'ny raharaha no ny andohany. Fa za ndray dia amin'ny teny anareo hoe ho tsara ny fiandohan'ny raharaha ary ho tsara ny fiafarany. Tsy zavatra mifanohatra akory zany. Ny Baiboly dia miteny hoe tsara ny hafaran'ny raharaha no ny andohany. Fa za ndray mampahery anareo hoe tsara ny hafaran'ny raharaha ary tsara ihany koa ny andohany. Ataovy amainina mafy zany. Amin'ity taona 2020 dia isy zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ato amin'ny Filipianina no vakitsika voalohany toko fahaefatra. Teboka voalohany dia mila manana fifaliana ianao. Mila maninona hoe? Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao ndray mifalia. Teneniny eo anilanao mila manana fifaliana ianao. Ny olona dia samy manana ny toerany sy ny zavatra iainany isan'andro. Ao ny olona kizitin-dava isan'andro, ao ny olona tezitra foana isan'andro, ao ny olona malahelo foana isan'andro, malahelo foana isan'andro. Ary ny olona rehefa malahelo foana isan'andro, tezitra foana isan'andro, dia malahelo koa milaza aminareo fa ireny olona manana fahatezerana, manana alahelo isan'andro reny dia marary lava koa reny, marary lava ihany koa reny, ary tsy mety ho salama ihany koa reny. Ny olona zay manana fifaliana, mamboly fifaliana ao anatiny, ny Galatianina toko 5 dia milaza fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana dia fifaliana ihany koa. Rehefa ao anatin'ny olona anankiray Jesosy raha lasena bavy, rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainanao Jesosy dia misy fifaliana ao anatinao, misy fitiavana ao anatinao. Ary ny olona manana fifaliana eo amin'ny fiainana dia manana force
manana hery entina miatsika amin'ny fiainana, satria ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny fahavalonao. Ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny aretina. Ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny olana. Ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny zavatra sarotra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Amen. Zany na tonga ny baiboly milaza manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izaho ndray mifalia. Rehefa mifaly ny olona anankiray de afaka mandresy ny olana rehetrarehetra eo anoloana izy, na inona olana. Ny fifalian'ny zanak'Andriamanitra ara-lasanabavy de tsy tokony hiankina amin'ny vola, tsy tokony hiankina amin'ny arena. Tsy hoe navita trano ianao de afaka mifaly, tsy hoe nisolotra ny karamanao de afaka mifaly, tsy hoe ho any an-dafy ianao de afaka mifaly. Fa na tsy manam-bola ary ianao na ny ariary de afaka mifaly ianao, satria Jesosy efa ao anatinao. Na tsy mbola azo nandray valim-bavaka ary ianao de afaka mifaly ianao, satria Jesosy efa ao anatinao. Na mbola tsy navita trano ary ianao de afaka mifaly ianao, satria Jesosy efa ao anatinao. Tavy amainina mafy zany. Mila mifaly ianao. Ny olona rehefa tsy manana fifaliana, possible izy ho resy eo amin'ny fiainana. Rehefa manana fifaliana ianao, falifaly foana ianao, maraina ianao manomboka mifaly, ny atoandro ianao mifaly, ny ariva ianao mifaly. Raha lasaina vavy malala isy lalam-pisokafana isokatra eo anoloanao. Baiboly de milaza miravoravo amin'ny Jehova ianao de ahoana ny tohiny? Miravoravo amin'ny Jehova ianao de ahoana ny tohiny? Omeny ianao zay inona ozy izy? Irin'ny fonao. Miravoravo amin'ny Jehova ianao. Mila manana fifaliana ianao. Na tezitra aminao aza ny vadinao, na manenjika anao aza ny rafozanao, na tsy faly aminao aza ny patronanao, omen'Andriamanitra fifaliana na ianao raha latsiny vavy. Ny olona manana fifaliana de manana hery tsy takatsy ny saina. Ahoana hoe? Ny olona manana fifaliana de manana inona hoe? Possible ianao rehefa manana fifaliana afaka mandresy ny zavatra rehetra sarotra eo alohanao. Zah hoaninareo le mitanondro dava ireny, rera-dava ireny, ataovy ao an-tsainy fa tsy manana droit ho kivy ianao. Tsy tokony zanak'Andriamanitra tsy tokony ho kivy zany. Ny zanak'Andriamanitra tsy tokony hisy fahadisom-panantenany zany. Ny zanak'Andriamanitra tsy tokony ahitana hakiviana izany, satria na de tsy manam-bola ary ianao, manana lehibe lavitra noho ny vola ianao, Jesosy efa ao anatinao ao. Ny fifalianao raha ao anatinao Jesosy, raha tena ao anatinao Jesosy de tsy miainga amin'ny arena. Ny fifalianao tsy tokony hiankina amin'ny vola, ny fifalianao tsy tokony hiankina amin'ny vady, ny fifalianao tsy tokony miankina amin'ny zavatra anananao. Fa na tsy manana ninina ary ianao tokony ho faly ianao, satria Jesosy efa velona ao anatinao. Ohatrany tsy tena, ohatrany tsy tafidy zany toroteniko zany. Ianao tokony hifaly, na tsy mbola manana tomobile aza, na tsy mbola manana moto aza, na tsy mbola nandray valim-bavaka aza, satria Jesosy efa ao anatinao. Na mbola tsy nahazo vady ary ianao de tokony hifaly ianao, satria Jesosy efa ao anatinao. Na mbola tsy lasa any an-dafy ary ianao, na mbola tsy afaka fanadinana aza, na mbola tsy tafiditra ny asa aza, na mbola miodikodina aza, Jesosy ao anatinao, efa tokony ho faly ianao. Ianao nareo, tsy mbola olom-bovonjy ny olona iray, tsy mbola olom-bovonjy izy. Raha ny volany manome fifaliana azy, nomeny ny vadiny vola izy vo afaka mifaly, tsy mbola olom-bovonjy ianao ray zany. Tsy mbola olom-bovonjy ny olona iray, raha nandray karama izy vo afaka nitsika, tsy mbola olom-bovonjy izy. Tsy mbola olom-bovonjy izy raha nandray fahagagana, nandray fitahiny vo afaka nifaly, tsy mbola olom-bovonjy izy. Fa ny olom-bovonjy na iza misy azy, na inona nanana, na inona tsy ananana, de afaka mifaly mandrakariva izy raha latsina vavy. Halleluja. Ny olona anankiray raha miakina amina zavakafa ny fifaliana,
raha miakina amin'ny zavatra anana ny fifaliany, averiko, raha miakina amin'ny zavatra anana ny fifaliany dia tsy fatany izay ananana. Be da be olona betsaka ny zavatra nomen'Andriamanitra azy tamin'ny taona 2019 iny, betsaka ny fitahiana nomen'Andriamanitra azy. Raha ohatra ka mifaly ianao amin'izay zavatra tsy anananao dia tsy ho fantatrao zay zavatra be da be anananao. Misy amintsika efa nomen'Andriamanitra roa tokony ny zavatra efa nanananao, ny 80% zavatra nangatàhanao efa nomen'Andriamanitra anao tamin'ny 2019. Ny 20% isan-jato ny firy eka, ny 20% isan-jato sisany tsy azonao. Raha vo iny 20% isan-jato iny nijerenao dia ho takona aminao ny 20% isan-jato. Tokony faly ianao na dia mbola tsy ho azonao aza ny 20% isan-jato satria efa be da be no nomen'Andriamanitra anao. Miantso anao androany, afaka mifaly ianao zao de zao, afaka mifaly ianao zao de zao. Aza miandry valim-bavaka ianao vao afaka mifaly. Teneniny eo anilanao, tsy mila miandry valim-bavaka ianao vao afaka mifaly oe. Fa na mbola tsy azonao aza ny valim-bavaka dia afaka mifaly ianao raha latsena bavamalala. Ny fifalianao aza apetraka any amin'ny futur, fa ny fifalianao apetraka ao amin'ny présent androany. Betsaka ny fahasoavana efa nomen'Andriamanitra anao, aza apetraka any amin'ny futur. Teneniny eo anilanao, ny fifalianao aza apetraka any amin'ny futur oe. Ny futur mbola tsy fantatrao, ny hoavy mbola tsy fantatrao, fa ny androany efa be da be zavatra nataon'Andriamanitra teo fiainanao. Tovy amainina raha resy latra amin'izany ianao. Aza apetraka any amin'ny hoe raha mahavita trano amin'ity taona ity ho faly aho, raha mahazo vola amin'ity taona ity ho faly aho, raha mipoaka le aferako ho faly aho, raha mahazo akanjo vaovao aho amin'ny février ho faly aho, raha raiky samy mariazy mbady ny anaingy vady mariazy sy ny fiancéko hifaly aho. Aza apetraka any amin'ny futur. Androany ianao efa afaka mifaly ianao, na mbola tsy tanteraka raha zavatra rehetra, na mbola tsy tanteraka raha zavatra rehetra, satria ny fifaliana nananao androany dia miantso ny valim-bavaka ho avy manaraka, miantso ny valim-bavaka ho avy manaraka. Mila mifaly ianao. Angatahako ianao hitsangana, angatahako ianao hitsangana. Asandrato ny tananao mitenena amin'ny Tompo, ome fifaliana Jesosy hoe anakina ny fifaliako aminao aho, ny fifaliako tsy miakina amin'izay tsy ananako, tsy miakina amin'izay mbozavatra tsy mbola azoko, na mbola tsy azoko aza na inona afaka mifaly. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra Jesosy. Ny tena vrai zanak'Andriamanitra, tena zanak'Andriamanitra dia afaka mifaly foana izy, satria Jesosy efa ao anatiny, Jesosy efa ao anatiny. Mazao toerana. Halleluja. Mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifaly. Mila nananao zay teboka voalohany zay, ery anankiray ainganao zay. Amen. Teboka faharoa zay efa naverimberitsika eto foana dia fanapahan-kevitra. Teneniny eo anilanao fanapahan-kevitra hoe inona hoe zavady? Fanapahan-kevitra, fanapahan-kevitra. Efa netiko teto ny tantarany Davida, Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo zao mivaky ny tendry amin'ny anaran'i Jesosy hoy izy andininy fahavalo amby efapolo. Ary no niainga ilay Filistina ka nanantona hitenan'i Davida dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoko Davida tao anaty kitapo ny tanany ka nakavato tao izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady dia navoy ilay Filistina tamin'ny andriny ary niletika tamin'ny andriny vato dia potsaka ny akohaka tamin'ny tany izy. Halleluja. I Davida rehefa hifanandrina amin'ny Goliata dia nisy fanapahan-kevitra, nisy fanapahan-kevitra, nisy fanapahan-kevitra. Ozy ny voalazan'ny Baiboly eto amin'ny andininy fahavalo amby efapolo.
ary ny ainga Goliata ka ny nanatona hitsenany Davida. I Goliata dia ny ainga, i Goliata dia ny hetsika hanatona ny Davida. Fa voalaza ny Baiboly kosa fa i Davida eo amin'ny 5:20 any dia niazakazaka faingana Davida, dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka eo amin'ny lara-miaramila. Ozy ny voalaza ny Baiboly eto hoe i Goliata nanatona fa i Davida koa nanatona faingana ary dia niazakazaka. Ary nanina hoe niazakazaka. I Davida dia nampiseho fa vonona izy, tapa-kevitra izy hiady amin'ny Goliata. Ary raha nandroso moramora Goliata, i Davida kosa niazakazaka. Alleluia. Efa niteneniko teto zany tamin'ny herinandro, mampiseho ny fanapahan-kevitra Davida fa vonona izy andrombaka ny fandresena, vonona izy hibata fandresena. Nisy teboka faharongeza be raha lasena bavy malala, mila ianao hita tapa-kevitra ary tonga dia mampiatra fanapahan-kevitra, mandray fanapahan-kevitra ary mampiatra fanapahan-kevitra. Halleloia. Betsaka amin'ny olona efa nazavaiko tany amin'ny telety, manana faniriana izy fa tsy manana fanapahan-kevitra. Ary misy ndray manana fanapahan-kevitra fa tsy mampiatra ilay fanapahan-kevitra. Zany hoe manana fanapahan-kevitra ihany izy fa afaka 2 volana vao mampiatra ny fanapahan-kevitra, afaka 5 volana, afaka 9 afaka 3 taona vao tena mampiatra n'ilay fanapahan-kevitra ny raisiny. Ireo dia mitovy ihany, na ny olona manana faniriana nefa tsy manana fanapahan-kevitra, na ny olona manana fanapahan-kevitra nefa tsy mampiatra n'ilay fanapahan-kevitra, dia mitovy ihany zany. Samy tsy mandray na inona na inona. Fa ny olona rehefa manapa-kevitra, androany dia androany ihany ianao dia mampiatra n'izay fanapahan-kevitra zay lasena vavy. Tsy miandry rapitso, tsy miandry amin'ny herinandro, tsy miandry afaka 5 volana, androany dia androany ihany ianao dia mampiatra zany. Halleluia. Ny olana mahazo mpivavaka dia manana fanapahan-kevitra fa mangatakandro. I Davida rehefa hiady amin'ny Goliata dia tsy nandroso moramora fa niazakazaka izy, nampiseho fahavononana izy hiady amin'ny Goliata. Ary zany natonga azy naretsy ny Goliata satria tao anatin'ny fanapahan-kevitra, ary tsy ny fanapahan-kevitra fotsiny fa ny fanatanterahana azy teo no eo. Fanatanterahana azy oviana hoe azavady. Maro amintsika no tara ny fiainana, maro aminareo reo efa tara 3 taona, ny sasany efa tara 20 taona, sasany efa tara 5 taona. Satria ny antony dia zao, tara amin'ny fanapahan-kevitra ary tara ihany koa amin'ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra. Misy aminareo reo efa tamin'ny 5 taona ny tokony navita trano, tamin'ny 9 taona, tamin'ny 10 taona, tamin'ny 9 taona, fa saingy rehefa nitaredretsy dia taratra amin'ny androany. Jerenareo ny loza nanjony zanak'Israely, ny raha ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia 70 andro dia tokony ho tonga any amin'ny tany Kanana izy, miala vao Egypta ho any amin'ny tany Kanana 70 andro. Fa rehefa niodikodina izy, nitaredretsy izy, ohatra ny tapa-kevitra tsy tapa-kevitra, le 70 andro lasa 4 taona, lasa 70 taona. Nisy retara 70 taona ny fiainany, misy retara 70 taona. Androany amin'ny anaran'i Jesosy hiainga ny fiainanao, andray fanapahan-kevitra ianao raha lasena vavy. Halleluia. Izy nefa manana tany, atsangany hoe ny tanany zay efa manana tany anovana trano, atsangany hoe ny tany manana tany anovana trano. Amin'ny latsinainy ndana mividy biriky, ndana mividy vato, ataovy alleluia mafy zany. Ndana mividy angady, vidy inona hoe azavady, aza miandry 20 millions, aza miandry 50 millions. Raha manana 125 000 francs ianao, ohatrina hoe 10 arivo sy 4 alina andana mividy vato amin'ny latsinainy, na imezan'ny olona azy
ny vato zao tsy haiko ohatrinona ny ray dimanjato sao ohatrinny raha dimanjato zany mety mahazo 10 zany mahazo firy hoe ndana mividy vato 10 teneny eon'ila anao ndana mividy vato 10 hoe de raha manontany anao ny olona hoe atao inony reo anamboarana trano hoe ataovy aleloia mafy zany rehefa tapa-kevitra anao anamboatra trano ndana mividy angady amin'ny latsinay faravatarany mety ho pasterato hiady fotsy sa amin'ny latsinay ny hoe raha manana 3 alina ianao ohatrina zao ny ray am'briky ary zato ohatrina na 10 arivo ary ny ampelantananao amin'ny latsinainy ndana mividy briky 10 ohatrinona hoe vidy briky firy hoe ka raha manontany anao ny olona atao ino reto briky reto ranoatra anangana ny trano am'izay hoe ranoatra ataovy aleloia mafany aza miandro 20 millions aza miandro 200 millions aza miandro risiri ndana mividy briky de ho hitanao ny toy an-tantara ho hitanao ny toy an-tantara alleloia rahalahy mieritreritra hividy tomobile ve ianao izy mieritreritra hividy tomobile ndana amin'ny latsinainy a ndana maketsy anosy ndana makeo anosy jere vao zay tomobile tianao ndana makeo amin'ny latsinainy ataovy alleloia ataovy alleloia aza miandro vola tonga avy any France andanonareo mivady tonga de makao amin'ny latsinainy manaova costard somary manao cravaty mba hitan'ny olona hoe tena hividy fa tsy andrebireby amen na tovy amen na oahy zay tomobile tianareo jereny raha mieritreritra hividy sprinter nareo ndany makary amin'ny bypasserie fiany sprinter any de mba manao posiposiny olona tena hividy ataovy alleloia mafy amen ry tanora zay efa tokony anambady tsy nriko foniny azy efrazy zay tanora manahoana hoe ry tovavy efa tokony anambady efa taratara kely ianao efa 27 ans 33 ans amin'ny latsinainy ndana mijery akanjo mariazy ndana mijery akanjo mariazy amin'ny latsinainy ataovy alleloia ndana makeny amin'ny pavion de mijerevy zay tony ohatriny tony zao hoe de mba tonga de fa mba manotrotra hoe aloha mba azo andramana ve hoe tovy amanina de teneno am'le anina hoe efa manomana maka fa mety amin'ny 3 volana no ataony raharanay tovy amanina mafy zany manapa-hevitra tsy fotoana hita rejetrana intsony izaho tsy tona hita vozavozana intsony zao tovy amanina zany tovy amanina zany fotoana ndraisana fanapa-kevitra zao ary ampiarana ny fanapa-kevitra amen ny olona rehetra ao anatin'ny baiboly izay notahin'Andriamanitra nanapa-kevitra teony eo ary nampiatra ny fanapa-kevitra teony eo teony eo hoy Jesosy tamin'ny Petera alatsao amin'ny akavanana ny ratonao mandrosoa amin'ny lalina mpiazo azo andrano be dabe ianao arotsainy aratonareo anontany anao a ny andry adiny roa taorinany ve Petera vao nandrotsaka ny andry ariva tamin'ny 5 sasany ariva ve ozy Jesosy arotsay fotoana manahoana nandrotsamin'ny Petera azy fotoana manahoana nandrotsamin'ny Petera ny rato teno eo nahazo azandrano sa tsy nahazo amin'ny anaran'i Jesosy anao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra tady dio eno zao ny Andriamanitra zao de zao Andriamanitra zao de zao Andriamanitra zao de zao Andriamanitra zao de zao ny Andriamanitra ao tsy Andriamanitra ny fangatahan'andro zany ny mahatonga mivavaka maro tara zatra mangatakandro lava zatra mangatakandro lava hiala am'izany toerana zany ianao androany hiala am'izany toerana zany ianao anomboka hitanao zao de zao Andriamanitra zao de zao ataovy alleloia teneny ny eon'ila anao zao de zao hoe ry tanora raha miteny an'izany hoe ndana mitady ndana mividy akanjo mariazy de aza averinareo manao kisangisangy raha miteny antany mitory aminareo vérité mitory anareo ny marina mila miala ny fitavozavozana ianao mila miala ny fitavozavozana ianao
rehefa nangana orinasa ianao rahalahy mbola veriko any ranabavy aza miandry vola be mengavy anao a atomboy androany mengavy anao aza miandry patron misy pino tonga eto miandry asa any amin'ny ministera miandry asa ary amin'ny karana miandry asa ary amin'ny zone France miandry asa ary nametraka demandery rahalahy mbola veriko ihany fa ianao ho lasa patron am'ty taona 2021 ho lasa patron ianao ho lasa patron ianao ko maninona ianao maninona ianao no voatery hitady asa etseroa hitady asa etseroa maninona ianao raha manangana orinasa atomboy manana ray alina venao jerevo inona ny tokony vitan'ity ray alina ity andana manomboka andana manomboka andana manomboka manova fritovy mbola veriko ihany fritovy inona hoe pomme de terre frite pomme de terre pomme frite moa ny anarana azy ay zay pomme frite ozy izy madamako halleloia pomme frite teneny eo an'ireo pomme frite hoe inona ny ainao andana mihetsika aza miandry ny demande valery satria metsy am'izay ompiana-tanana Andriamanitra ombanao Andriamanitra hiaraka aminao Andriamanitra hitahanao za tena manaitra anao androany mela ny fitavozavozana raha lasana bavy halleloia za zao de lazaiko aminareo amin'ny asan'ny tompo za tena tsy mivazivazy tonga de manapa-kevitra isaky ny minitra isaky ny segonda vao misy zavatra ataony a tonga de eno eo ary zany ny anisan'ny mampahomby atsika halleloia tsy fotoana ny fangatahan'andro zao Andriamanitra mitady olona vonina hetsika izy ny voninanao hetsika araka zany atsakany tanana izy ny vonina hetsika zao de zao tovy halleloia mafy zany mbola veriko aminao raha nabavy fa sao de verinao mivazivazy raha miteny an'ity raha manana tany ianao ka hanangana trano aza miandry vola ho avy raha manana 75 000 ianao andana mividy briky atao vitan'Andriamanitra mifanapaha-kevitra ao ambadiky ny fanapaha-kevitra ao hihetsika Andriamanitra ombanao Andriamanitra satria ohatry ny voalazam-baiboly ratsy Jehova manao ny trano de ahoana ozy izy rehefa manao ny trano ianao de Andriamanitra manao ny trano tsy 25 millions manao trano tsy 200 millions Andriamanitra hanampy anao Andriamanitra hiaraka aminao ny andrasan'Andriamanitra aminao fotsiny de zao hihetsika ianao sa tsy hihetsika amen ny Andriamanitra de Andriamanitra zao de zao rehefa nanovany rano ho tonga ho divay Jesosy roa andro taty aoriana ve vao mivadika divay le rano tenir halleloia mazava sa tsy mazava zany mengavy anao aranabavy izy mipianatra tonga eto atsangany hoe ny tanan'izay mpianatra tonga eto izy aminareo reny ny teo larana voalohany any am-pianarana teo larana voalohany zao de zao raitsy ny fanapaha-kevitra tsy maintsy tonga larana voalohany ianao mila manaiky an'izany ianao za tsy maintsy larana voalohany amen tsy maintsy inona hoe azavaty ho tanteraka aminao zany fanapaha-kevitra inona hoe azavaty mila manana fanapaha-kevitra ao anatin'ny sainao ianao amen teboka fahatelo mijery ny tantaranao tamin'ny heritaona ahoana hoe mijery ny tantaranao tamin'ny heritaona tamin'ny taona lasa inona ny nampahomby anao inona ny natonga anao tsy nahomby inona ny nampahomby anao inona ny natonga anao tsy nahomby inona hoe le fanontaniana tamin'ny manahoana inona mahay mandray leso mahay maka leso mahay mitire leso amin'ny zavatra zay nitranga tamin'ny heritaona ny mpivavaka anankiray tsy mahay mandray leso
dia tsy ho lasa lavitra. Ny mpivavaka anankiray tsy mahay mandray leso ny amin'ny lasany dia tsy ho lasa lavitra, tsy lasa lavitra. Ny mpivavaka anankiray manadino ny tantarany tsy lasa lavitra. Teneno amin'izay ny eo anilanao, ny mpivavaka anankiray manadino ny tantarany tsy lasa lavitra hoe ny tantaranao tokony ho fantatrao inona no nitranga tamin'ny herintaona, inona no nataonao tamin'ny herintaona, inona no natonga anao tsy nahomby. Tsy nahomby ianao satria be da be loatra ny vehivavy niaraka taminao dia lanin'ny vehivavy ny karamanao. Tsy nahomby ianao satria mainka ny anakarena loatra ianao dia nisolokin'olona ny volanao. Tsy nahomby ianao satria nanana namana natokisany ianao dia lasa ny namanao io volanao. Tsy nahomby ianao satria nisy olona nanao taratasy sandoko dia ny fitahany tamin'iny ianao dia inona napotika anao. Raha lasa ena bavy malala, mila mijery ianao ny taona lasa, inona ny nahavoanao, inona natonga mariazinao tsy tanteraka tamin'ny herintaona, inona ny natonga anao narary, inona ny natonga anao potika, inona ny natonga ny tsenanao ny katony, inona. Tsy maintsy mijery ianao inona ny lesoko dia inona ny anarenana azy. Fa tsy possible ny hoe hitoy ianao amin'ity 2020, hitoy ianao amin'ity 2020 nefany misy zavatra tsy mety be da be tamin'ny taona lasa dia mbola hotohizanao ihany amin'ity taona vaovao ty. Tsy possible. Teneniny eo anilanao tsy possible hoe tsy maintsy jerenao inona ny antony tsy nahomby azy anao, inona ny natonga anao voafitaka, inona ny natonga anao voasoloky, inona ny natonga ny tokantranonao ravy. Ka tsy mety raha ny lasanao no hotohizanao, ny zavatra tsy nahomby no hotohizanao. Tsy maintsy mahay mandray lesony ny amin'ny lasa. Jerenao inona ny zavatra ratsy, nefa jerenao ihany koa inona ny zavatra tsara. Ataovy aleloia mafy zany. Inona ny zavatra tsara ka tokony hotohizany, inona ny zavatra tsara ka tokony ho arahana, inona ny zavatra tsara nataoko tamin'ny 2019 ka tokony ho ampitombona. Mila jereny zany. Ianao tokony manana ny boky ny tantaram-piainanao. Teneniny eo anilanao tokony manana boky ny tantaranao ianao hoe ny fiainanao tsy mandendeha ho azy, ny fiainanao tsy mandendeha ho azy. Ny fiainana raha lasaina bavy tsy vita ny fifadikany. Mifadika ny neto ianao, manao alim-bavaka ianao, nefa misy zavatra tokony hovainao nefa tsy hovainao, tsy miova amin'ny fiainanao. Satria tsy ny taona ny manovanao, tsy ny taona ny manova amin'ny fiainanao, fa ny fiovanao ny manova amin'ny fiainanao. Amen. Fa tsy mety ny hoe mitoy ihany ianao mivavaka, mitoy ihany ianao mivavaka, mifady ihany ianao, nefa misy zavatra tokony ho arenina, tokony ho amboarina tamin'ny fomba firesaka, tamin'ny fifandraisana man'olona, tamin'ny asa, tamin'ny zavatra napotika ianao, tokony ho amboarina, nefa tsy amboarinao dia mbola potika ihany ianao amin'ity taona ity. Tsy maintsy mahalala ianao inona ny zavatra tsara ka tokony hotohizana. Ahoana hoe inona ny zavatra tsara ka tokony ho tanterahana, mbola ho amboarina tsaratsara kokoa. Ary inona ny zavatra ratsy ka tokony ho ajanona. Voaray ianao fa izany fampianarana zany, izy marainy zany zavatra resako zany. Halleloia. Mila fantatrao zany. Zany ny ilaina ny boky ny Deutéronomia. Ny boky ny Deutéronomia dia ozy izy hoe Deutéronomia na famerena teny, fampatsahivana. Zao no zavatra nitranga tamin'izao dia zao no natao, zao no lesona azo nitsoahana. Ny fiainana fianarana, ny ara-lasana bavy dia zany, mahay mandray lesona amin'ny zavatra mitranga. Amen. Mahay mandray inona hoe zavatra? Rehefa nisy zavatra tsy nety tamin'ny herintaona, hitako tokony ho arenina, tsy lany andro mitsikera olona fotsiny, tsy lany andro mamertsiny olona fotsiny, fa ianao ny manova. Amboariko ty, amboariko ty, zao a nandray lesona momba an'izao a, mandray lesona momba an'izao a,
zao no tokony ho areniny. Izany ny atao hoe olona matotra ara-panahy, matotra ara-panahy, mahay mijery ny zavatra tamin'ny taona lasa, tamin'ny taona lasa, tsy manaonao foana fotsiny hoe mitoy fahoany mandeha anjambany, fa tsy maintsy mandray leso. Inona ny tsara, na nahoana ny fanompokony tompo? Nety ve ny fanaovako fafolo-karena sa tsy nety? Raha nety ho tohizako zany, ataovy amaininy zany. Nety ve ny famonjeko fotoam-bavaka tamin'ny herintaona? Raha nety ho tohizako zany, ho atsaraiko zany. Mety ve ny fitafiko tamin'ny herintaona? Ho tohizako fa tsara zany. Raha tsy nety ny fitafiko, inona ny tokony hanarenako azy? Mila manana ny tantaranao ianao, hijerenao zay tokony ho areniny. Inona ny tokony ho amboariny? Inona ny tokony ho alaminy? Inona ny tokony ho ampitombony? Inona ny tokony ho atsarainy? Za tamin'ny herintaona be da be mihitsy ny lesoko ny lesony, na tsara na ratsy, be da be lesony azoko ny raisiny tamin'ny herintaona. Hitako teo amin'ny fomba mpiara-miasa, teo amin'ny fiara-miasa ao anatin'ny fiangonana, hitako nijery atao anatin'ny tokantrano, inona ny zavatra misy atao anatin'ny tokantrano, inona ny tokony ho areniny, inona ny tokony andaminana azy, inona ny zavatra tokony andaminana azy atao amin'ny ankohonana, vady aman-janako. Jereko daholo zany, inona ny nety, inona ny tsy nety, inona ny nampikorotana. Zay zavatra nampikorotana, jerena ny tsy anakorotana anazy tsony. Alleloia, zany le fiainana. Taiza natonga any mivady ny ady, aiza zany lalana tokony voako, mila fantatra ao zany. Inona ny natonga zanakao lasa solafaka, mety be vokatsy nanambady, taiza ny lesoko, jerenao zany, ary mila manariny ianao. Alleluia, alleluia. Fahefatsy, ilaina manana vision mazava tsara. Amen. Ilaina manana inona azafady? Vision mazava tsara, tanjona mazava tsara. Rehefa nanontaniany Jesosy ao amin'ny Lioka toko 7:20 ao, nisy jamba anankiray nanontaniany Jesosy, inona ny tiana ho ataoko aminao? Dia namalina i jamba manao hoe, ny ampahiratana an'ina ozy izy? Ny ampahiratana an'ina hoe? Masoko. Mazava tsara ny zavatra nangatahany raha lehilahy. Mila mazava tsara ny visionao amin'ity taona ity. Inona ny zavatra tiana ho atao? Inona ny tanjona tiana ho tratrariny? Tsy mety fotsiny le hoe te ho tafita amin'ity taona ity, tafita makaiza, tafita amin'inona, fa mila apetraka ao mazava tsara. Tafita eo amin'ny fianarako, tafita eo amin'ny asako, ity ny asa ho ataoko, hivarotra friperie aho, hivarotra lasopy chinoise aho, hivarotra an'izao aho, atao mazava tsara. Mila mametraka vision mazava tsara. Andriamanitra rehefa hita olona iray, dia tsy mitaresaka global fotsiny izy, fa misy précision tsara, précision tsara. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy, ilay lehilahy boka, dia zao no nataony, raha mety ianao izy dia mahay manadio ahy. Inona ny tetavin'le boka? Ny atonga azy an'inona? Madio. Ozy Jesosy hoe mety aho dia manao any? Madiova ianao, niaraka tamin'izay dia nadio izy. Alleluia. Mila petraka ao mazava tsara, tsy misangodongodona fotsiny. Mila petraka ao mazava tsara. Amin'ity taona ity, tsy maintsy lasa directeur aho, tsy maintsy lasa directeur aho, tsy maintsy lasa PDG aho, tsy maintsy mahatsangana orinasa aho. Amin'ity taona ity, tsy maintsy mahavita trano aho, ataovy amaininy zany. Atao mazava tsara. Ny azo dia lazaiko anareo, efa niteneko teto izy ity tamin'ny herinandro, efa niteneko teto tamin'ny herinandro. Za zao dia manana tanjona goavana, efa nresako amin'ireo lahy informaticien sy ny an'ireo.
anaparitaka any amina réseau sociaux retsaretsaeny, amina tambajotra serasera, amina Facebook, YouTube, reo retsaretseho am'ty taona ity anangana compte maromaro. Anangana ino eny efa nyteneko teto zay tamin'ny heriny hoe ripiny malala, itsika mila maharaka teknôlôjia. Teneniny eo nilanao mila maharaka teknôlôjia tsika eo. Maharaka inona hoe zavady? Maharaka inona hoe? Ao tsara ve anao? Mba mitsangana kely hoe zavady hoe? Mitsangana kely. Atsangana hoe ny tananao akavanana zavady. Avere zao Jesosy ah. Ty ahy ianao. Mila maharaka manomboka aloany. Mila maharaka. Mila maharaka. Mitoetrandro ah. Tsy maintsy mandresy ah. Tsy maintsy mandresy ah. Amen. Amen. Mila raisinao tsara ny principe hitahin'Andriamanitra anao. Amen. Hoy amantsy atsika, mila manana vision mazava tsara ianao. Ahoana hoe? Ary mila maharaka teknôlôjia. Ny tena zava-doza, nisy fotoana teto nampiten'ny tanora hoe ajanony ny Facebook io. Satria natonga nanteny an'izay dia tsotra. Lasa varina amin'ny compte lehilahy izy vavy kely 12 taona ao anaty Facebook eo, mitady lehilahy fotsiny. Misy ny ray ny rahalahy mitady vehivavy fotsiny ao anaty Facebook eo, resaka lehilahy sy vehivavy. Raha am'izao moa zao nyteneniny ianao etateo ny telefoninao jerena inona ny ao, inona ny hitao inona. Ary zany no natonga anay nyteny hoe ajanony Facebook io. Raha resaka anadalàna lehilahy, selfie isaky ny metsika isaky ny mahita poton kely de selfie, fasan'olona akana selfie, iny de aparitaka selfie, de aparitaka iny manao soutien kely de iny fa selfie, ery amorony ranomasina selfie. Tsy zany nanaovana amin'ny Facebook, tsy zany. Zaza ara-panahy ianao, olona zao tontolo zao ianao, io no mahatonga ny tanora sasany eto mifampikorotana. Misy tanora andefasana sasany sary vetaveta, pino ve anao mivavaka ato andefa sary vetaveta any amin'ny nanabavonao, any amin'ny rahalahinao, andefa sary vetaveta olona bridana, manao resaka vetaveta ao anatina Facebook, resaka vetaveta amina nanabavy mpiara-mivavaka amina rahalahy. Tsy zany nanaovana amin'ny Facebook. Mitovy amin'ny olona zao tontolo zao ihany ianao. Mba fantatra ny olona zao tontolo zao, mi-influencer zao tontolo zao izy, mi-influencer an'ity planeta tany ty. Ny olona tsy mivavaka tompoko, ny zavatra kendreny deboly am'izao fotoana zao, ny olona tsy mivavaka ataony zay atonga ny olona rehetra tafiditra ao anaty fahavetavetany. Zany ingeny mahatonga ny lehilahy rehetra. Lehilahy rehetra manao Facebook, ny 95% mampirafy daholo. Ny vehivavy rehetra manao Facebook, 5.50 isan-jatony mampirafy daholo, adaladalainy ny lehilahy any ambadimbadika any. Zany ny zava-misy eto ambonin'ny tany. Any amin'ny Facebook tompoko, ny mpanao mazie noary de manaparitaka any amin'ny Facebook ny fomba fanaovana mazie, ary be da be ny ankizy potika lasa influencena fanaratsy, possédé tsatsana fanaratsy, vokatry ny herin'ny maizina any amin'ny Facebook. Zany ny mahatonga an'ireny ankizy manao Facebook reny ny tatoué ny vatany, manao tatouage, sarina bibilava eny amin'ny sandro, sarina maingo. Ny vehivavy feno tatouage any amin'ny kibony, any amin'ny lamosiny, any amin'ny Facebook no ahitany an'ireny. Zany ny mahatonga ny tanora drogue amina moly, amina drogue, amina sigara, amina revirevy. Zany mahatonga ny tanora mibridana, zany mahatonga ny tanora vehivavy lasa manambady vehivavy, ty vehivavy lesbienne, lehilahy manambady lehilahy, miparitaka any anaty teknôlôjia reny. Maninona hoe
paritaka anatin'ny Facebook teknôlôjia ary raha tsy mitandrina ny tanora tsy maintsy mipotika izany na tonga anay nisy fotoana teto ny toroteny hoe ajanona io raha izany no anaovanao ny Facebook ifandraisanao amina lehilahy ifandraisanao amina vehivavy anaranao lamody ajanona fa animbanao io fa zandra nefa miteny eto ho an'ny olona matotra ara-panahy ho an'ny olona manahoana hoe raha te andeha lavitra ianao ho ampiasaintsika ny teknôlôjia ito manafanan'olona maro ito manafanan'olona maro ataovy amainina mafy zany otahoinona hoe ny teknôlôjia azavady mila maraka teknôlôjia ianao raha mampiasa ny teknôlôjia ny olona andefasana sary vetaveta tsika ampiasan'ny teknôlôjia andefasana fijoroana vavolombelona andefasana fijoroana vavolombelona andefasana toroteny ataovy aleloia izy andresy lahatra am'izany izy andefasana fijoroana vavolombelona alleloia vo eo mihitsy azao ny teny an'ny teknisianna misy informaticien reto amitsika faravakely no atsika anangana compte Facebook ny fiangonana faravakely ny roapolo compte Facebook roapolo tsy voatery atao évangélika pur sang fa misy zavatra ilain'ny olona amin'ny fiainany reny ohatra hoe médecine ohatra hoe politique malinan'ny olona zany de ampidiritsika any ny toroteny ampidirina any ny fijoroana vavolombelona alleloia mila mihetsika ny zanak'Andriamanitra enonareo mila maharaka teknôlôjia tsika i Jesosy efa nyteneko teto zany tamin'ny herin'ny androany Jesosy de olona tsy tara zany naharaka teknôlôjia Jesosy izay ny natonga azy raha vao nanaraka azy ny vahoaka nanaraka azy de noentiny aloha noentiny mandrapatonga teo amorony ranomasina rehefa tonga teo amorony ranomasina ny vahoaka marobe de niteny amin'ny Petera izy mba ampindraminy lakana ozy izy mba hitoriko tery mempetera azy ny lakana de nisitaka kely niala tamin'ny tany maina izy nakereka anatinaty ranomasina fa naninony Jesosy nakany anaty ranomasina zao no antony satria ny rivotra avy any anaty ranomasina ahoana hoe rivotra vaiza azavady hoe karaha mitoroteny zany Jesosy mitoroteny izy ny rivotra avy any arina de manosika ny feo avy any ataovy aleloia mafy zany atosiky ny rivotra le feo de tafapitra any amin'ny vahoaka zany ny atao teknôlôjia nisy fotoana izy mitoroteny eny amin'ny tendrombohatra eny amin'ny tendrombohatra inona moa ny tendrombohatra ohatran'ny amphithéâtre tam'izany mbola tsisy bafle tsisy ampli fa hainy Jesosy hoe ahoana ny ampitanany feo ho voarayan'ny olona rehetra teknôlôjia alleloia alleloia ny Facebook de tsy kristianina ny namorona azy tenenao zay ny eo anilanao ny Facebook tsy kristianina ny namorona azy reo teknôlôjia reo ny akamaron'ireo tsy kristianina ny namorona azy olona tsy mivavaka ary tsy mirarahan'Andriamanitra ahoana hoe kanefa ny tsy maninony zany i Davida de tsy nanana sabatry teny am-pelantanany fa ny sabatry izy any nalainy sabatry Goliata ny nalainy nanapahana ny lohany Goliata ny teknôlôjia ny Goliata ihany nanapahana ny lohany Goliata ataovy aleloia mafitany ny zavatra eny am-pelantanany zao tontolo zao no afahantsika miady ary mandresy an'izao tontolo zao ny fiangonana tara teknôlôjia de ho tara fa nazavaiko teto zany tamin'ny heriny be da be fiangonana nandroso tamin'ny 1960 nandroso tamin'ny 1980 fa saingy tara ny teknôlôjia tamin'ny 1960 ry havany tamin'ny 70 tamin'ny 1980 tianareo fantatra ny teknôlôjia tamin'izany fitoriana kalamanjany ataovy aleloia mafy zany ino hoe ny teknôlôjia tamin'izany zay zao de nampiasa an'izany eny akalamanjany ry havana malala manao hira ray roa ianareo zay mare an'izany fideran'izany
manasa anareo zay anatonatona misimisy kokoa itory filazantsara zay eto androany anasitrana amin'ny marary ivavaka ao amin'ny marary tonga avinareo fa efandray torotenitsika anao ira ray zay mandrapatonga anareo eto zany ny teknôlôjia tamin'ny 1980 be da be fiangonana tavela tamin'izany teknôlôjia zany tamin'ny 95 tompoko efa niovan'ny teknôlôjia nisy ny radio évangélika ataovy alleloia nisy inona hoe tamin'ny 95 nisy ny MRE messager radio évangélika amin'ny pasteur Jocelyn io ny radio évangélika voalohany teto Madagasikara tamin'ny 1991 no nisy radio privé voalohany radio feo ho an'ny vahoaka fa ny évangélika tara efa taona tara firy hoe tamin'ny 95 vao nisy fa mbola tsy tara ihany ny voalohany tamin'izany tadidiko tsara nisy fiangonana ny teny tamin'izany aza mihaino haino radio zany aza mihaino haino an'izao aza mi tavela eo ianao ahoana ny olona ny tsy avelanao hihaino radio aza mihaino haino radio reny fiangonana ny teny any reny aza mihaino haino radio potika daholo am'izao tsika miresaka zao ary tsy afaka nandrososona ny an'ny fiangonana sasany aza mipotehana ny tele fa hoe vatakely ny devoly fa hoe inona hoe vatakely ny potehana ny teknôlôjia zao nefa ny mampalahelo manana tele daholo ndray le mpivavaka retsaretsa am'izao fotoana zao alleloia tsy tonga ny vavaka teto ianao raha nitoro teny akalamanjamy paster Ertiny za saty zany za saty zany raha teny analakely sy teny ambodiny sotry any toro teny ry avany amalala tonga avany amogo teny avana ambojanary olona firy ny mihaino anao raha eny akalamanjany zara raha misy anaky telo na anakiroa fa nampiasa teknôlôjia tsika nampiasaina 98 FM tovy alleloia mafy zany e nampiasaina ny TNTV io enao io io enao io io enao io tovy alleloia raisy ny tanany eon'ila anao dia razao aminy teknôlôjia nahafantaranao nyty toerany ty hoe izy ny tamin'ny télé na tamin'ny radio na tongavany teto atsangany hoe ny tanany halleloia tsy tonga teto ianao raha tsy naheno teknôlôjia mila mampiasa ny teknôlôjia amin'izao tsika miresaka zao ndray inona ndray zao malaza Facebook sy ninona ho alaitsika iaina ampelantanany Goliath ny sabatra anapahatsika lohany raha latsana mpamala izy ny vonina iara iasa amiko am'izany izy halleloia tsy vazovazo mihitsy tsika io Facebook io ho apartatsika io toroteny io vo manokatra ny olona dia fitoroana vavolombelony vaony oloko no hitany eo tovy alleloia atsaly aparanotany ho ataotsika leo ny olona fa vo manokatra izy dia io ndray le tena ho hitanao ny fisehoany atoato amen satsy amen amen satsy amen ny atsika indray ny fitoroana vavolombelona tsy maintsy mandeha tovy amen zany rehefa tsy mandeha ny fitoriana teny rehefa tsy mandeha ny fitoriana filazantsara rehefa tsy mandeha ny fitoroana vavolombelona dia ny oeraoerany tsy maintsy mandeha izy ny maniry mba ny fitoriana filazantsara no hiparitaka tovy alleloia ianonareo ange zao lazaky zao masosotra ana mihitsy a vo mandray nyty telefony ty anao ka mba mijery vaovao ato ny amako mba vaovao ny tena mahalinana am'ireny fa za tsy mba tsy manoratrolotra lololol lamainina mahanina tsy naniny zany a tsy mahay an'izany ah jery vaovao fotsiny fa ianao vo mijery an'io de lele lasarim-bavy ry no hitanao tsy maintsy mahita n'inyle zalahy miova vehivavy iny ianao marina sa tsy marina zany marina sa tsy marina zany ka rehefa varina mpino rehefa mivitetaka fotsiny kristianina rehefa varimbarina ny kristianina rehefa tsy mihetsika tsika dia ry zalahy mihetsika rehefa tsy anao ianao rehefa tsy anaparitaka ianao dia izy ny manaparitaka
noho izany iverenako ny teniko tamin'ny herinandro, raha mbola anao Facebook ianao ajanony ty retsam-pony ty lol mikoty vehivavy mikoty ajanony zany aza mandany megasy ga am'zany ianao vereny amin'ny elo am'zany ianao raha anao Facebook ianao apartao fitorina filazantsara apartao reny fitoroana vavolombelo reny ataovy alleluia vo misokatra ny Facebook ny olona io ndray le vaony oloko io ndray le vaony oloko io ndray le vaony oloko raha tsika retsaretreto tsy haiko misy firy arivo na firy alina ho anareo zay manao ny Facebook io pratika an'io manatanteraka an'izany lazaiko anareo amin'ny heritaonao zao avolo eny noho izao ny isatsika relatsana vavy avolo eny ahoana oe amen ny alalan'ny olona vaovao aingana de aingana ne vaovao aingana de aingana am'izao tsy ny gazety midi ntsony raha gazety midi ny jerenao vaovao vaovao efo fakomaly ary vaovao maly ariva ny alefa ny androany fa ny Facebook eno eo marina sa tsy marina zany marina sa tsy marina zany eno eo vo misy zavatra mitsango analakely misy mifampitifitra tonga de ienao tramy Majunga ienao trany Frantsa tonga de miparitaka ieraky ny olona rehetra aza makany fa misy zavatra ohatry zao marina sa tsy marina zany mila maharaka teknôlôjia ny amazava ny lalakombako am'ty taony ty anaparitaka an'io ary efa nresaka tamin'ny teknisianina teo anokatra compte maro be tsika compte reny mahalinany olo reny de ho ampitirytsika ny daholo ny toroteny rehetra aleo iparitaka aleo ifampitady eto ataovy alleloia mafy zany taovy alleloia mafy zany tsy voatery vaovao ratsy foana no heniny olona misy accident na motona de mipoka ny lohany misy dahalo ny tatsa tondra drano ny tary tondra fa aleony olona hita vaovao tsara misy cancer sitrana ony misy diabeta sitrana misy tapaka lalan-dra sitrana misy olona voavonjy misy fiainana vaovao ataovy alleloia fifaliany zanak'Andriamanitra rahalasarbavy de tsy tokony hiankina amin'ny vola tsy tokony hiankina amin'ny arena tsy hoe navita trano ianao de afaka mifaly tsy hoe nisondrotra ny karamanao de afaka mifaly tsy hoe ho any an-dafy ianao de afaka mifaly fa na tsy manam-bola ary ianao na ny ariary de afaka mifaly ianao satria Jesosy efa ao anatinao na tsy mbola azo nandray valim-bavaka ary ianao de afaka mifaly ianao satria Jesosy efa ao anatinao ny olona manana fifaliana eo amin'ny fiainana de manana force manana hery entina miatsika amin'ny fiainana satria ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny fahavalonao ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny aretiny ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny olana ny fifaliana de hery anankiray ahafahanao mandresy ny zavatra sarotra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao amen ny fifalianao aza apetraka any amin'ny futur fa ny fifalianao apetrao amin'ny présent androany